mahalala rehetra amin'ny tompo am'tombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Misaotra ny tompontsika riavana ny amin'ity Alahady ny sampana fifohazana eto amin'ny fiangonantsika ity Alahady izay anatanterahana an'izao Toriteny hira izao. Fa Alahady ihany koa izay mbola himpanjinatsika hatrany an'i Jesoa Kristy amin'ny lalaloha hevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino. Ny Filazantsara arakan'ny Lioka toko 12 araka ny perikopa izay vakina teo riavana dia isokatra eo anoloantsika ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahafito no hojerentsika ao anatin'izany riavana. Ny Filazantsara araka ny Lioka toko 12 ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito nandeha hosokafantsika eo anoloantsika izay no angalantsika ny avatra. Raha manao jeritodika vetivety tsika riavana makasika an'ity Filazantsara araka ny Lioka eto amin'ny perikopa izay misy atsika toko 12 ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito ity hoe nahoana moa Jesoa no laza nanantitrantitra ny mpianatra ny hoe aza matahotra izay mamono ny tena teto amin'ity perikopantsika ity. Dia na mijerytsika riavana jeritodika vetivety ny any amin'ny Filazantsarany Lioka toko 12 eo arinany kely eo dia hitatsika nanasitrana an Jesoa ilay demoniaka. Nanaovan'i Jesoa ny asa mahagaga tamin'ny anaran'Andriamanitra ka nanoeran'ireo fariseo tsy naneken'ireo fariseo any Jesoa ho herin'Andriamanitra no entina nanatanteraka zany fa nolazainy azy va hoe herin'ny demonia no nolazainy reto fariseo reto izay fariseo tsy nanaiky ny herin'i Jesoa tsy nanaiky ny herin'Andriamanitra teo amin'i Jesoa ka niezaky ny hanohatra ary ny fisin'ireo fariseo ireo indrindra no nitodian'i Jesoa tany am-pianany ka nilazany hoe aza matahotra ianareo. Mizara roa riavana ny afatra ny soratra masina amintsika amin'ity androany ity. Ny afatra voalohany dia izao hoe manamasina ny tenany ny mpino, matahora koa matahora lay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Zany riavana ny afatra voalohany amintsika amin'ity androany ity. Matahora lay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Jesoa eto dia mananatra ny mpianatra mba tsy ho resy lahatry ny fariseo amin'izay endrim-pandresen-dahatra azy ireo. Jesoa eto dia manantitrantitra ny mpianatra mba tsy hatahotra olona. Andresany Jesoa eto mba tsy hatahotra olona, mba tsy orooro manoloana n'izay mety ho fampitahorana, manoloana n'izay mety ho raha matahora ataon'ny olona noho ny fanoherana tsotro izao. Zany ananaran'i Jesoa ny mpianatra eto riavana, aza matahotra izay mamono ny tena asehoko anareo ho Jesoa izay tokony hatahorana. Matahora lay manam-pahefana, matahora an'Andriamanitra izay manam-pahefana hanary any amin'ny elo. Nahoana moa Jesoa no milaza zany? Dia satria riavana izay fampahorinana izay etraketraka ataon'ny olona dia mijanona hatreo amin'ny ara-nofy ihany, tsy afaka mipaka hatrany amin'ny ara-panahy. Andriamanitra irery lay tompony hery sy ny fahefana, Jesoa Kristy irery lay tompony hery sy ny fahefana, izy lay manam-pahefana hanary any amin'ny elo na hitondra any amin'ny fiainana mandrakizay, izy lay manam-pahefana amin'ny ara-panahy. Noho izany riavana dia zany hananarany tompo atsika koa amin'ity androany ity. Aza miorooro manoloana izay endrim-pampahoriana, manoloana izay mety ho etraketraka, manoloana izay mety ho fanenjehana, fa mijanona hatreo amin'ny nofy ihany reny, tsy manam-pahefana ho tratrany miara-panahy reny, fa mijanona hatreo ivelany ihany reny etraketraka ataony. Fa le Andriamanitra izay vavahantsika kosa, Andriamanitra mahery, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, zany ny Andriamanitsika, zany no Andriamanitra mendrika ho atahorantsika. Ary zany resahan'i Jesoa riavana ilay hoe matahotra an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mendrika ho hajaina so ankatoavina amin'ny lafiny rehetra. Ary zany riavana no anamafisana amin'izao hira izao hoe lay Andriamanitra tsy misy toazy, lay Andriamanitsika dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mendrika ho hajaina, mendrika ankatoavina amin'ny lafiny rehetra. Ary zany no ampahiresana antsika hoe mahery ny Andriamanitsika, Andriamanitra mahery, tsy misy toazy, mahery Andriamanitra. Mancha
Lay Andriamanitra zay tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, izy lay Andriamanitra mahery, izy no atahory, izy no aka ho ajaitsika sy ho ankatoavitsika marina, mahavelo-panantenana loatra ry havana ny tenin'i Jesoa eto, fa hay ny mpanenjika, hay ny mpampahory, hay ny fahavalon'ny mpanaradian'i Kristy, dia tsy manam-pahefana hamotika ny mandrakizay, zay ivelany ihany, zay ivelany tena ihany no mety ananana izy ireo fahefana, fa tsy manam-pahefana mihoatra n'izany, zay fahavalo-pamotika sy ny mpanarady an'i Kristy ry havana. Ary izany koa dia milaza ny hoe tsy tompony teny farany amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra akory ny fahavalo, Jesosy Kristy irery ihany no tompony teny farany amin'ny fiainako, ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. No izany ry havana, satria ianao mijoro, sahi mijoro amin'ny Jesosy, sahi mijoro satria kristianina, sahi mijoro manaja sy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra izasy ianao. Ary izany ry havana no hananarany Jesosy, ny hoe firifiry ny olona amin'izao fotoana izao, manoloana ny fahefana mampahory, manoloana ny fahefana mampitahotra, no tsy samijoro an'i Kristy intsony, tsy samijoro amin'ny maha-kristianina intsony, tsy samijoro amin'izay naloratena intsony, fa izany no nananarany Jesosy Kristy ny tompon'ny mpianatra. Sahi mijoro, aza matahotra, aza miorooro, aza mora manaiky, zay mitsangako ho fahavalo sy mpanohatra an'i Kristy. Izany ry havana no isitomana antsika ary mampandiny tena atsika tsiraray avy, move izasy ianao, tena samijoro marina ho an'i Kristy. Raha Andriamanitra mahery tompony hery sy ny fahefana, izany no ijoroko, izy lay manam-pahefana hitondra anary any amin'ny elo na hitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny tenin'i Jesosy Kristy tompo ry havana, hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. Fa ny izay antso ny filazantsaran'Androany dia antsonantsika fiangonana manao hoe sahi mijoro ry fiangonana, mijoro amin'ny fanajana an'Andriamanitra, na amin'ny hevitra, na amin'ny atao, na amin'ny fiteny, mijoro mankatoa an'Andriamanitra, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety mahatonga antsika hanam-pahavalo zany, mety hahatonga antsika ho enjehan'ny olona zany, mety hahatonga antsika ho lasa halan'ny olona sy tenenan'ny olona ratsy, tahaka izay nataon'ny fariseo an' Jesosy izany. Kanefa n'izao ry havana, korazy foana ianao, na dia mangotragotraka mamay ny ady,
betsaka ny mpanenjika noho ny fijoroanao an Jesosy, noho ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, noho ny fijoroanao amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mandao atsika, Andriamanitra miaraka amintsika, lay Andriamanitra mahery, lay Andriamanitra tompony teny farany eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao kristianina. Aza matahotra ianao, courage foana ianao, ankino amin'Andriamanitra niadinao. Courage foana miaraka amin'ny afaka. Jesosy Kristy tompo rery ihany ry havana no manam-pahefana feno sy tanteraka. Koa aoka izy no atahorany fotsika, aoka izy no ajaitsika, aoka izy no ankatoavitsika, fa izy no manam-pahefana hamonjy ny fanahintsika amin'ny lafiny rehetra. Zay ry havana no tapany voalohany, fa ny tapany faharoa zay iresahantsika ihany koa ato anatin'izao tenin'Andriamanitra izao no hoe manamasina ny tena ny mpino, matokia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Manamasina ny tena ny mpino, ny afatra faharoa ry havana ty izao, matokia ianao fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana. Jesosy eto dia milaza, hoy ny filazan'i Jesosy ny 9 sy 7 no milaza an'izany ry havana. Dia izao filazan'i Jesosy hoe tsy ranam-baty va ny vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adonona eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory azy. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa, aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ampiasain'i Jesosy ry havana ny filazanany hoe tsintsina izay vorona farazay majinika indrindra, heranam-baty izay vola fara-madinika indrindra, izany hoe asehoan'i Jesosy izay farany ambany indrindra, ambany lanja indrindra, ambany vidiny indrindra, nefa ireny voarin'Andriamanitra reny izy. Dia tsy misy adinon'Andriamanitra, tsy misy adonon'Andriamanitra na iray azy. Maika ve fa zasy ianao?
Zasy anao zay zanany, asany tanany, adidiny. Maika ve fa zasy anao zay mpanompony, nanolo tena ho azy. Androany havana, fifaliana no mandraisantsika n'izao afatry ny tompo izao androany hoe tsara ovy havana. Tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Mahafinaritra fomba itenenan'i Jesosy eto ry havana, na teny volon-dohanareo aza vo isa. Entina ilazany zany fa mahita ny atsipiriam-piainantsika Andriamanitra. Hatramin'ny bidika indrindra eo amin'ny fiainantsika. Tena hita n'Andriamanitra, tena tinian'Andriamanitra izany. Zany ry havana, mahasarobidy zany. Mandinika ny majinika indrindra, mahafantatra ary mikarakara. Zany le Andriamanitra io afahantsika, ary zany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mety manana an'izay fomba hitsereny anao. Ianao mety manana izay heveranao ny tenanao. Fa ny vaovao mahafalo anao androany ty izao hoe ninona fievitry ny olona anao, ninona fiheveranao ny tenanao, ninona toerana misy anao. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Mihoatra lavitra noho izany ry havana, ary zany ry havana no resahan'ny tompo atsika. Tena hitany ny fiainanao, hitany ianao mamakivaky lalatsarotra, hitany ady atrehantsika. Tsy raray avy ireo, fantany ny olana, fantany ny aretina, fantany ny mahaverevitra anao. Sarobidy eo anatrehany, na teny volon-dohantsika azy, vo isany, vo dinikany. Noho izany fantany atsipiriam-piainantsika, fantany zavatra izay mba ilaitsika sy etaetatsika. Andriamanitra efa manomana zay lalana ivoatsika, manomana zay hevitra heverana atsika, hevitra tonga avy amin'ny fiadanana. Fa tsy loza, mahiresa ry havana, mahiresa ry havana. Andriamanitra tsy mba mandaho anao. Andriamanitra tsy mba mihodina na mahafoy atsika. Andriamanitra azo ifikirana amin'ny fotoana rehetra, naiza naiza, na roviana na roviana. Zany le Andriamanitra tsy mandaho. Ary zany resanao anatin'izao tononkiro izao hoe mahiresa ianao. Fa na dia misamboaravoara ran'ny tafidrivotra ny onjam-piainana amin'izao fiainana izao, eo Andriamanitra azo ifikirana. Zasy ianao sarobidy eo anatrehany, mahiresa.
tianao Jesosy ry havana, tiatsika Jesosy. Ary Jesosy mihitsy no miteny amintsika androany hoe harena sarobidy eo an-tanan'Andriamanitra ny isika. Tsy misy miafina eo anatrehan'Andriamanitra ny momba antsika, ny fiainantsika manontolo, satria mavesa-danja amin'Andriamanitra isika. Lavidy eo anatrehany isika, lavidy mihoatra ny zavatra hafa rehetra isika. Noho izany aoka ho fantatrao fa satria sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra izao sy ianao, manara-maso ny fiainako, manara-maso ny fiainanao Andriamanitra. Move tena olona manamasina ny tenany marina. Izao sy ianao, mpanompony isika, efa novidiny isika, tsy mba hariny isika. Mihoatra lavitra noho ny volamena ry havana. Ny volamena izay fantatsika fa harena sarobidy. Ka zao na iza toerana misy ny volamena dia mijanona ho sarobidy foana izy. Manomboka izy mbola any ambanin'ny tany dia trandrahana satria sarobidy. Ary rehefa hita ny volamena dia hoentina amin'ny toerana manokana satria sarobidy. Ary rehefa iambozonana izy dia mbola sarobidy ihany. Ary rehefa tonga any ampita izy na iza toerana misy azy dia izy dia mijanona ho sarobidy foana izy. Fa mihoatra lavitra an'izany sasy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Lay harena sarobidy eo an-tanan'Andriamanitra, na iza misy ianao, na roviana dia tsarovo sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra sasy ianao. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra hoe manara-maso ny fiainantsika Andriamanitra. Ary izany ny antso pitiavan'i Jesosy androany havana. Rozy raha milaza Jesosy hoe ny vorona ny tsintsina ne vidina tamin'ny ranam-batre, kely ny lanjany zany. Fa saingy izao izasy ianao tsy mba mividina tamin'ny volafotsy na ny volamena, fa mividina tamin'ny rasoany Jesosy Kristy, ny ainany natolo ny amonjena asy ianao. Tsy voavidy tamin'izay mety ho arenany izao tontolo izao ny fanahiko, ny fanahinao, tsy voavidy vola, fa ny ainy Jesosy zanany natolo mba ho famonjena no vidina lafo tamin'ny rahany isika ry havana. Mba fantatrao ve zany asarobiditsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha fantatsika, raha takatsika izany, ny Andriamanitra ny tsy nanome antsika ny zavatra rehetra mba hifalitsika, fa nanome antsika ny Jesosy Kristy tompoko sisa mba hahafahantsika mahazo antoka ny fiainana mandrakizay. Tianao Jesosy ary miantso anao Jesosy androany. Aoka tsy ho variana hitato ny zavatra rehetra, tadiavy Jesosy, sokafo azo ny fonao, ekeo izy anjaka eo amin'ny fiainanao. Fa Jesosy efa vonona hanome fiadanana, hanome ny fitsarana ho atsika tsiraray avy. Na inona amin'izao vanim-potoana sarotra izay atrehantsika izao. Ny vahaolana ry havana tsy vola makarena, fa ny vahaolana dia Jesosy manjaka eo amin'ny fiainanao. Jesosy tafiditra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ho Jesosy aminao androany, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamoha varavarana, hiditra ho aminy ahary sakafo aminy ary izy aminy. Jesosy misisika te hiditra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Raha mety ianao androany, sakafo azy ny fonao, ekeo izy hiditra eo amin'ny fiainanao, fa mbola vonona Jesosy hanova indray ny tantaram-piainako, ny tantaram-piainanao ho tantara vaovao. Tsy ho lakolosy moperatsony ry havana ny teny manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, efa lasa zavatra talondra efa tonga vaovao ireo. Fa indraindray ny fiangonana dia mihevitra fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha fa ny teo ihany ny teo. Raha izany no ny fiainan'ny fiangonana, fa androany miantso anao Jesosy, hanapa-kevitra ianao ho tena olo vaovao tokoa noho ny amin'ny Jesosy, noho ny finoana ao an' Jesosy izay maty ny vidy lafo atsika teo ambony hazo fijaliana ary hanome antsika fiainam-baovao. Ary izany ry havana no
antsaterina amin'izao hira izany hoe lamba fotsy no asalony aho ho mariky ny mahazanany aho ahitantsika ilay famonjena ary hanomezany fiainam-baovao ka ho fafana ny ranomaso rehetra eo amin'ny masontsika. Mbola vonina Jesosy androany hanome fiainam-baovao anao raha mety ianao sakafo azy ny finao fitsarana. Lamba
raha ho fitina riavana ny afatra amin'ny tamin'ity androany ity teny hoe manamasina ny tena ny mpino koa matahora lay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra na dia eo aza ny mety fiseho ny hery famoretana ny hery metraketraka dia tsy hery tsy famoretana tsy etraketrahana hatratra ny fiainam-panahy ny mpino zany akory fa hijanona treo amin'ny nofy any fa lay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra hamonjy ny fanahintsika izy no atahory izy no atsao izy no andeha ho ankatoavitsika amin'ny lafiny rehetra noho izany sahi mijoro satria kristianina sahi mijoro anaja sy ankatohan'Andriamanitra fa ny faharoa teny hoe matokiry havana sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra izao sy anao raha napa-kevitra izao sy anao androany koa ny tenenan'i Jesosy amintsika tahaka izay nyteneny anio ny onanao amiko any aparadisa anio no tonga amin'ity trano ty ny famonjena ny filazantsaran'i Lioka dia manasongadina an'izany ry havana fa ny zavatra rehetra ny fanapahan-kevitra rehetra tanterahana dia misy valiny eo ny eo avokoa androany koa ianao raha mandray fanapahan-kevitra ianao androany ianao dia hisantatra ny fiainan-danitra izay napana tena an'i Jesosy anao ka afaka hika miaraka amin'reto atoko Mpihira reto hoe halleloia halleloia any an-danitra halleloia fiderany lanitra any fiainam-piadanana fiainam-pifalian'ny lanitra ny lanitra zany ry havana no etsika mamarina ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen halleloia.
sakazake izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara niafatra no amara famaviany tompotsika ka vorona be isika hiazakazake izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara niafatra no amara samy ambe makare hifarana ny tantara hiazakazake izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara niafatra no amara famaviany tompotsika ka vorona be isika hiazakazake izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara niafatra no amara samy ambe makare ka vorona ny tantara izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara hiafatra no amara famaviany tompotsika ka vorona be isika hiazakazake izao anekana manao tsy mpifaninana aminao hitondry filazantsara hiafatra no amara